Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalàna manolotra anao ny fampalalam-baovao. Vohitsakitsaka ny zo fototra maha olo-pirenena hifidy, voahososy ny demokrasia, tsy afaka hifidy intsony olo-pirenena, mivalina treo ny fitsinjaram-pahefana, mahazo vahana ny didy-jadona, ireo rafitinina ny faneho-kevitry ny sefafi, manoloana ilay tolo-dalàna mikasika ny fokontany sy ny komuna. Maro ny ezaka tokony ataon'ny mpitondra ampitomboana ny fidiram-bola ao amin'ny kitabolam-panjakana araky ny tatry ny tahirim-bola iratsam-pirenena. Ilaina fanatsarana ny rafitra amin'ny feny banky filibeny Madagasikara, ireo rafitina ny ilaina fanavozana tao aoriana ny fitsidihana atao ny solotena ny tahirim-bola iratsam-pirenena. Amin'ny firenena miisa 960 nanovan'ny firenena mikambana fampitahana, firenena isa mampalahelo indrindra i Madagasikara nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024. Laharana fa 770 no misy azy. Sehatra maromaro no nanovana ny fampitahana ary namoahana ny valin'izany ka isan'izany ny ankarena faobe, ny fahasalamana sy ny resaka kolikoly. Nemitra amin'ny 15 aprily indray ny valim-pitsarana ny fa Andriamanarivo. Ny tsy fahampinomporofo no antony nampiemitra izany. Andray fepetra manoloana ny fisian'ireo mpanao gazety sandoka ny filohany ho lavitry ny mpanao gazety raha nambarany androany. Any Afrika Atsimo, teo alohan'ny parlemanta nandany resaka nandeha momba azy sy ny fianakaviana indiana kopta i Jacob Zuma. Voalaza fa ity fianakaviana manan-karembe ity sy akaiky ny filoha no misafidy ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ny toerana. Ny atsipirian'ireo vaovao ireo arahinao amin'ny valora eto amin'ny Cool TV. La grande marque asiatique en électronique qui commence à imposer son empreinte à Madagascar. Jayo. Des subwoofers top et de qualité doutée de leur fonction à petit prix. Grande promotion chez Baolay. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins Baolay. Baolay, toujours meilleur. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble. Avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendance et stylés. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tansbat et Béorirk, téléphone 22 571 73. Votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. En menuiserie aluminium, rideaux métalliques, volets roulants,
vitres et tôles. Alors, décidez dès maintenant et venez visiter notre showroom à Indutapenek, Soka Vitres, très sincèrement à votre service. Raha tsy voatandrina tsara ny rano manomboka ny ampatsakana ka hatrao atokantrano dia mety ho feno loto-tsiotrika aretina isan-karazany. Miteraka aretina maro ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ny fisotroana rano tsy voadio. Ampangotrao na mampiasa suro na sodisy alohan'ny hisotroana ny rano. Rano ampy sy madio zo fototra antoky ny asa sy ny fampandrosoana. Ici, on parle fun. Du fun détente, du fun à découvrir, du fun non-stop et du fun qu'on n'oubliera jamais. Nous sommes là pour vous connecter à ce qui est fun pour vous. Vous rapprocher de l'essentiel. Orange. Savy? Savy. Zavy. Yavy. Rivo. Alexia. Patrika no anarana. Mirana. Tamsato Newton. Tahaka ny tanora biaby ihany ka. Ty vehivavy. Tokapo. Amin'izao tsy afenina fa manankarentsika. Tsy misy mahaory aloha e. Dia mba ozy ny olona. Kora mba tafita ihany aloha e. Natafanavy. Tamin'izaho mbola bantikely vao nisy tsy netinety tonga dia manantona dokotera. Tapa-kevitry fa hagnano dépistage. Nanao fanabeazan'aizana tamin'izaho mbola tanora kely dia milampitsaina. Tsamba ny anambady sy tsamba niteraka aloha loatra. Efa lehibe avondrozy tamin'ny firaisan'aran'ofo. Zavy. Savy. Zavy. Yavy. Tanora. Salama. Tanteraka ny nofinofy. Tsamba ny sedra olana zao tamin'ny fiterahana sy tamin'ny fitezakana eky izy. Zavy assureko kokoa no avoko rehefa milamin-tsaina. Aleo manantona dokotera. L'organisation du 16e sommet de la francophonie et Tarazava vous présente le Zuma de la francophonie au Jardin d'Indoual les 23 et 24 mars 2016. Découvrez l'art sous toutes ses formes, l'artisanat d'art et les métiers d'art, des performances artistiques avec show et scène ouverte, l'animation de graffiti arabé, le 25 à la revue par un chef renommé, une exposition des meilleurs clichés du concours de photographie et un espace apéro urbain. Rendez-vous au Zuma de la francophonie au Jardin d'Indoual les 23 et 24 mars 2016. Ok, on détourne leur attention et on prend les manettes. Et comment on fait, Rouge? On improvise. Arrête, tu me piétines la cacahuète. Allez, laisse-moi faire. M&M's, le plaisir que l'on partage. Miarahaba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Fetsy politika avy hatrany isan-tarantsika izany dia vao hitsakitsaka ny zo fototra maha olo-pirenena hifidy, vao ososy ihany koa ny demokrasia ary tsy afaka hifidintsony ny olo-pirenena. Mivalina hatreo ny fitsinjaram-pahefana ary mahazovahana kosa ny didy jadona. Izay rafidinina ny fanehoan-kevitry ny CFAFI manoloana ny tolo-dalàna mikasika ny fokontany sy ny commune Miramanitra no mitondra ny fanadihadiana. Tandomdoza ny fokontany sy ny commune amin'izao fotoana izao raha toka voafidy ny tolo-dalàna mikasika ireo vondrom-pahefana ireo tsy afaka hifidintsony ny olo-pirenena. Ny fanjakana no handray ny toeran'ny vahoaka ka hifidy sy hanendry izay olona mety aminy. Ny lalàna teo aloha dia manome alalana ny olo-pirenena handray anjara amin'ny fiainam-pirenena amin'ny alalan'ny fividianana ny filoham-pokotany raha miezaka manalavitra ny vahoaka kosa ny tolo-dalàna misy amin'izao fotoana izao. Araka ny fanadihadiana nataon'ny CFAFI, vonoina tsikelikely ny fokontany arezahana
ny amin'ny mahafantantarany sy mahazava-dehibe ny vondrona eny fotony. Tsy avelan'ny fanjakana hifidin'ny olom-pirenena izany fihetsika izany dia mampiseho fanosehosena ny fototra demokratika hoy ny atrano ny sefafi. Fanjakana no hifidy izay ho filoha-pokotany amin'ny alalan'ny sef distrika araka ity tolo-dalàna olaninany amin'ny nivon'ny anteny meram-pirenena ity. Voasosi ny demokrasia eto Madagasikara, samy manao izay heveriny ho mety ny mpitondra, eo ihany koa ny fanomanana sahady ny fifidianana 2024 ka ilainy ireo mpanohana ny fitondrana eny fotony. Efa naverimberiny sefafi matetika fa tena zava-dehibe ny fitsinjaram-pahefana ho fampandrosoana mirindra ny Madagasikara. Ny fanambarana nataony rehetra dia samy nahitana tolo-kevitra entitra daholo, saingy tsy nisy noraisin'ny fitondrana ireny ady hevitra mikasika ity tolo-dalàna ity, nososikevitra atolotry sefafi mialoha ny mety ho fandaniana azy. Aleo imezana fotsiny irony kabary tsara lahatra momba ny fanapariana antoky ny fampandrosoana ara-toekarena hoy ny sefafi. Zava-misy mibaribary dia izao tsy mahazo miteny ny vahoaka ny mankatoa no anjarany. Tolo-kevitry ny sefafi izany dia ny hanaovana ady hevitra marina eo anivon'ny firenena ho an'ny vahoaka rehetra momba ny fitsinjaram-pahefana amin'ny ankapobeny ary momba ny fampiarana azy manokana any amin'ny ambaratonga amban'ny komina. Amin'ny lafiny io tokony ho resahana tsy asiana fatofady ny olana rehetra momba ny fokon'olona, fokotany ary ny fahefana nentin-drazana eo an-toerana. Izany no ahafahana miala amin'ny fangejan'ny finoana sy ny riba marobe. Rehefa vita izany ady hevitra izany dia ho tonga ny fotoana amoahana lalàna, tsy maintsy hajaina ny zo sy ny fahalalàna momba ny olona, miainga avy amin'ny fehi-kevitra tsy maintsy ankatoavana. Tsy ho mora ny fanatanterahana asa toy izany ho hiatrany ny sefafi, saingy tena ilaina mihitsy ary azo antoka fa tsy azo idivirana ho an'ny hoavin'ny faritra, ny komina ary ny fanapahariana. Fa tsy nisorona ny loholon'i Madagasikara lantany amin'ny faritry Mahajanga, Lilisan René de Roland, manoloana ny toedrarà misy any Madagasikara amin'izao fotoana izao, tsy voahaja ny lalàna, tsy misy mandeha ihany koa ny raharaham-pirenena raha nambarany. Ankoatra izay dia tsy maro toerana ny fitondrana noho ny tsy fanajan'ny filoham-pirenena ireo antoko politika any aviny. Zora Kotondrina no mitondra izay fanadihadiana izay. Tokony aroso alohan'ny faran'ny taona ity ny fifidianana filoham-pirenena raha nambaran'ny loholon'ny Madagasikara voafidy tany Mahajanga Lilisan René de Roland androany. Efa tsy mahatokony fitondrana intsony sy folo isan-jaton'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany. Mikorosofahana ohatra ny kompania pirenena ary Madagasikara satria tsy raharain'ny mpitondra intsony. Tapitra midin'ny fitondrana avokoa ny tany rehetra, eo ihany koa ny harem-pirenena maro. Zay nako namaliko ny teny nataony président HVM iny hoe aiza nareo mpanohitra hiditra ao amin'ny Sénat, hiditra amin'ny assemblée, tsy ilaina intsony ny ofisializena an'izany amin'izao fa ny vahoaka efa ataoko fa 700 isan-jaton'ny vahoaka efa mpanohitra. Zay zany efa tsy mahastable ny mpitondra. Niampy ny tsy fanarahana lalàna. Fifidianana tamin'ny sénatorial. Sénatorial, ny sénateur HVM lany dia noho ny fampiasana sous-préfet, fampiasana préfet, zay tsy mahazo, zay voararany lalàna tsy mahazo manao propagande. Nefa nanerany be ny tanàna, nanery grands électeurs hifidy HVM. Dikan'izany na le vahoaka nifidy an'ny président io fa tsy ao an-damosiny intsony satria namitaka an'le nanohana azy izy. Ankoatr'izay, tsy maro toerana araka ny tokony ho izy ity fitondrana ity, ka tsy misy mandeha amin'ny laon'ny intsony ny raharaham-pirenena. Tsy nisy voaja ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ka tokony hametra-pialana izy. Angatahan'ity loholon'ny Madagasikara ity ny hampandrosoana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity. Fanapotehana ny ataoko hoe tena fiandriana pirenena mihitsy. Satria azontsika varamparana kely Tamorisy iny tena pure et simple famarotana ny tapaky ny Madagasikara. Satria miainga avy eo daholo ny fanondranana ny harenany malagasy rehetrarehetra. Raha mivoaka any amin'ny Portamatavy mbola misy douanier malagasy, mbola misy douanier. Raha miainga eny amin'ny aéroport Ivato mety mbola voakontrôle ny douanier gasy. Fa famarotana an'le ilany une partie any Anosy tena tsy misy zavatra ho azontsika kontrolena intsony hirehitra ny alatromby satria ho be bebe ny omby hiditra ao ary tsy misy taxe ho azona intsony. Ho lasa daholo ny volamena, ho lasa daholo ny vatosoa, tsisy handalo eo ny vato sy any amin'ny port-ny Tamatavy intsony fa direct aty amin'ny toerana hamidy amin'ny Mauriciana. Ka zay nanaovako hoe efa feno ny fepetra rehetrarehetra, voalohany tokony hametrahany filoha hifialana ny raha tsy mametra-pialana izy
tsy maintsy ho takiana ny fanaovana ny élection anticipée amin'ity taona. Isan'ny nitondrany ity olona ity fanampanazavana ihany koa ny fitrandrahana tsy aradrary ny ataon'ireo vahiny eto Madagasikara ka tsy ahitany vahoaka malagasy tombontsoana kely azy. Ny resaka tsy fandripahalemana sy ny fanapotehana ny orinasa-mpanjakana hafa toy ny JIRAMA sy ny sisa. Fa i Randidoni nosolitena ny mpanao gazety ao anatin'ny rafitra filan-kevitra ambony fiarovana ny demokrasia sy ny tany tandalana. Kandida Valo moa no nifanandrina taminy teny amin'ny ministeran'ny serasera teny Nanisana no nanaovan'ny mpikambana ao anatin'ny olafitra ny mpanao gazety izay fifidianana izay io arivo io. Aingo Rakotoarsoa. Tapaka tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana izay nototosaina androany zoma 20 masa 2024. Énumération des données fantatra ny solon'alany hoe Randidoni no lany tamin'ny isam-bato enina amin'ny fididimy 20. No laniny ireo mpikambana 20 mandrafitra ny borano lafitra ny mpanao gazety androany. Tsy ahivana fa fifidianana tokana tsy misy fiodinana faharoso la sabato miafina no natao. Ka izay nahazo ny isam-bato be indrindra tamin'ny sabato tokana na tsy maro anisa azy no ambara falana. Sahijory taky ny fampianana ny demokrasia sy ny tany-tandalana Randidoni solitena ny Reporters sans frontières eto Madagasikara no solitena ny mpanao gazety ao anatin'ny rafitra HCD2ED na filan-kevitra ambony fiarovana ny demokrasia sy ny tany-tandalana. Sy ny teritery sy ny fanerenam-bato avy anivon'ny mpitondra sahijory ve ianao fiarovana an'izay hoe demokrasia sy ny tany-tandalana izay? Izay efa nisy foana nateo amin'ny asako fanaovana gazety ary olona mahafantatra dia mahalala tsara fa tsy azo atao an'izany tsy dia azo atao an'izany ary efa nilona atao anatin'io fiarovana ny demokrasia io foana koa hatramin'izay apatsivika any fa rehefa nikantona ny kianjan'ny demokrasia teo Ambohijatovo dia izaho say nanokatra ny kianjan'ny demokrasia teo amin'ny fandaharako ary niaro ny demokrasia sy ny tany-tandalana ary ny zolombelona tao anaty fandaharana io nanasa olona maro sy firahakevitra maro tao anatin'ny fandaharana io tsy nisy teritery tsy nisy sivana dia hiezaka foana mba hijoro amin'izay. Miisa 10 ireo kandida avy amin'ny mpanao gazety nirotsaka ao anatin'ity rafitra CD2ED ity. Niemitra tamin'ny ora farany ary nanala ny firitsako vidingy i Rakotoarsoa Anitra androany ny biraon'io lafitra ny mpanao gazety no niatrika fifidianana androany teny amin'ny ministeran'ny serasera teny Nanisana ny ariva teo. Mpikambana miisa 5 ahitana ny filohan'io lafitra, ny sekretera jeneraly, ny mpitantam-bola ary ny filoha lefitra sy ny mpanolotsay-paritra miisa 12. Toy izao ny vokatra tamin'ny fifidianana nivoaka io ariva io. Randidoni avy amin'ny Reporters sans frontières nahazo vato miisa 9. Razafindrakoto Bruno avy amin'ny Club des journalistes doyen sy Razana Kotomamy avy amin'ny RNM nahazo vato miisa 3. Razafy Arson Rivonal mpanao gazety avy amin'ny Africa Review, Randriamaro Tafika Soave avy amin'ny Telonorefy solitena ny mpanao gazety avy amin'ny Orindava nahazo vato miisa 2. Randriana Evson Eli avy amin'ny Mada Top Info, Andriamaro Miadana avy amin'ny Observateur ary mpanao gazety solitena avy amin'ny Toliara nahazo vato aotra. Araka ny lalàna ny biraon'io lafitra ny mpanao gazety no fidy izay solitena ny mpanao gazety ao anatin'ny rafitra HCD2ED ity. Biraon'ny mpikambana anatin'ny biraon'io lafitra ny mpanao gazety no mifidy ny solitena ny mpanao gazety ao mpikambana ao anatin'le HCD2ED araky ny voalazan'ny lalàna 5 ohatra ray tamin'ny 12 febroary 5 sy ny didim-panjakana laharana 5 5 mamaritra ny fombafomba anatanterahana ny fifidianan'ny olafitry ny mpanao gazety sy hosolitena ao anatin'io HCD2ED io. Ny rindram-pilaminana ny fifidianana androany tsy ahivana fa mbola tsy manana ny solitenany ao anatin'ny rafitra CD2ED ny fiarahamonim-pirenena, ny antenimera-pirenena, ny antenimerandolona ary ny CINDH. Tsy mbola atoato no ifidin'ny solitenany ireo mpikambana ao amin'ireo androm-panjakana ireto raha ny fantatra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia azo ampiasaina anehoan-kevitra indray ny kianjan'ny demokrasia ao Ambohijatovo. Amin'izao fotoana izao efa nosokafan'ny komina izy io ary anjaran'ny prefet de police Isano manome alalana ahafahany tsiraray manatanteraka hetsika eny an-toerana. Mikael Ramarlano mitatitra izay.
Tsy nahazo rariny teo anatrehan'ny tribonaly misahana ny ady amin'ny fanjakana ny préfet de police raha nangataka ny fampiatoana sy fampijanonana ny fanapahan-kevitra ny filakevitry ny commune Antananarivo renivohitra ny anokatra indray ny kianjan'ny demokrasia ny Ambojatovo. Manana fahefana aka izany fanapahan-kevitra izany ny filakevitry ny commune mifanaraka amin'ny fanapahan-kevitry ny commune ny valiny ny fitsarana. Isika milina mamoaka hevitra ary tokony halalaka ny fanehoan-kevitra. Zay zany no iveriny ao amin'ny filan-kevitry ny tanàna Antananarivo. Izay no antony nakana ny fipetra reny hoe tokony hosokafana ny kianjan'ny demokrasia ary tokony atao fanehoan-kevitra araky ny iverana ho ampiasana ny kianjo io tany am-boalohany. Zao nefa ny zavatra tsara fantatra. Ny kianjan'ny demokrasia koa dia misy fipetra zay tsy maintsy arahana dia ny fahazahoan-dalana avy eo amin'ny mpanatanteraka eto amin'ny commune urbaine Antananarivo afa-piasany io. Manaraka izay koa dia tsy maintsy misy koa ny fahazahoan-dalana avy any préfecture de police satria zareo no ndraikina fandriam-pahalemana eto amin'ny tanàna. Hetsekilany, tsy tokony ho manohitohina ny fifamoivoizana, tsy tokony ho tombotsoan'olon-tokana fa tombotsoa-iombonana ny fangatahana alalana rehetra eny amin'ny préfet de police. Taorian'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana dia miverina tony teo aloha ny fitsipika rehetra amin'ny fanomezana alalana ho an'ireo mpangataka. Mahazo tsaratasy ny commune urbaine Antananarivo zany izy dia mametraka fangatahana ety anivon'ny préfecture de police Antananarivo ampiarahany amin'ny autorisation raha nameny commune urbaine Antananarivo. Dia rehefa avy eo amin'izay ny préfecture de police mahasolo tena mpanjakana anazy mijery hoe tsy manotohana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tanàna Antananarivo vele izy izay misy antony be dia be ohatra fotsiny ataontsika hoe ny fifamoivoizana mety ao anatiny. Raha ohatra andro fety be dia be zany ny paramètre jerena anatin'izy dia izay andraikitry ny solotena mpanjakana zay no mijery an'izay. Fa ny tanjona anatin'izy foana dia ho an'ny soiombonana sy ho filaminan'ny daholo be sy ny tombotsoiombonana izay foana zany jereny le intérêt général. Miankina amin'ny filaminan'ny rehetra araka izany izay fanomezana alalana izay na tsy ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra na avy amin'ny préfet de police. Isan'ny mahasarotra ny fanomezana alalana ihany koa ny fotoanan'ny fifidianana izay miankina amin'ny zava-misy fa tsy miankina amin'ny mpangataka. Andrasana araka izany ny fametrahana fangatahana voalohany ampiasan'ny kianjan'ny demokrasia eo Ambojatovo. Fantatra kosa io arivo io fa nangataka alalana ampiasa ny kianjan'ny demokrasia ny Ambojatovo any antoko-tarihan'ny Ramatoa Rabearso Sarana tanteraka Etsikeny any 7 ny volana Martsa ho avy izao. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy mbola nisy fanazavana ofisialy avy amin'ireo mpitondra fanjakana manoloana ny antsoavo sy fitarainana ataon'ireo mponina ivato amin'izao fotoana izao. Samy mangina na ireo mpitondra na ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny mandraikitra ity tetikasan'ny filoham-pirenena ity ny zava-misy dia ny hoe manamafy ny toeram-ponenany sy ny fambolen'izy ireo mponina eny ivato ka mangataka onitra avy amin'ny fanjakana. Arao ny fanadihadiana. Samy manginatra eto ireo tompon'andraikitra manara-maso akaiky ny tetikasan'ny filohan'ny repoblika. Miandry ny ministra, miandry ny tompon'andraikitra, tsy eto toerana ny tompon'andraikitra afaka manome fanazavana sy ny maro hafa. Ireo no azo raha miezaka manontany izay mety ho toy ny fangatahana ireo mponina eny ivato. Manoloana ny fanitaran-dalana tsy maintsy atao eny an-toerana. Raha tsy hivina, manodidina ny 200 ireo trano tsy maintsy arodana noho ny fanitaran-dalana, mampitohy any ivato sy tsara saotra. Efa manomboka ny tetikasa saingy hatreto, tsy mbola nisy fanazavana ofisialy momba ny fanonerana. Ireo manana tanimbary ho totofana sy ireo trano tsy maintsy horavana. Fanontaniana mipetraka manoloana izany ny hoe atao didiko fe lehibe ve ny tranga tahaka izao ka tsy maintsy miroso na inona miseho. Hatreto aloha tsy mbola nisy na dia fidinana ifotony aza hiainona ny feon'ireo vahoaka manarivony tsy maintsy arodana trano eny an-toerana. Tsy mbola nisy ihany koa ny marimaritra iraisana manoloana ity fanitaran-dalana ity. Raha ny tena izy tsy manakana ny fanitaran-dalana sy ny fanatsarana ny tanàna akory ny mponina ity ivato fa mitaky kosa ny fanonerana azy ireo. Andrasana araka izany ny fanazavana ofisialy avy amin'ny tompon'andraikitra manoloana ity tranga ity. Andrasana ihany koa ny mety ho endriky ny fifanarahana eo amin'ny mponina sy ny mpitondra, ialana amin'ny mety ho korontana sy ny disadisa eo amin'ny rotonta.
fa maro ny ezaka mbola tokony ataon'ny mpitondra ampitomboana ny fidiram-bola ao amin'ny kitapom-bola-panjakana araka ny tatitry ny tahirim-bola iraisam-pirenena tsy ampy ihany koa ny fahaleovantena ny banky FIB ary tsy ampy ny fampidiram-bola amin'ny alalan'ny hetra ilaina fanatsarana ny rafitra mifehy ny banky FIB ny Madagasikara. Ireo rafitinina no ilaina fanavaozana taorian'ny fitsidihana nataon'ny solitena ny tahirim-bola-pirenena teto amin'ny Madagasikara. Arao ny fanadidiny Lili Rapiata. Mijanona olana amin'ny fitantanam-bola-panjakana ny tsy fampin'ny hetra miditra amin'ny kitapom-bola-panjakana. Ny fampidirana ny sehatra tsy manara-dalàna amin'ny sehatra manara-dalàna ny lalana ampitomboana ny hetra raha ny fanazavana ny minisitra. Mijanona olana ankoatra io ny fisian'ny kolikoly amin'ny sehatra samihafa eto Madagasikara. Par rapport aux autres pays, le Madagascar, même sans pas avoir, il n'y avait pas une guerre civile ici à Madagascar. Raha mihoatra amin'ny firenena hafa i Madagasikara, teto dia tsy misy adatrano. Reto no ahitana ny tahamba indrindra amin'ny fampidiran-ketra maneran-tany. Na mihoatra ny firenena ny haveko aza izay manodidina ny 20 isanjato ny any. Ny eto anefa mbola manodidina ny 10 isanjato. Tena tokony ho lara-pahamehana araka izany ny fampidiran-ketra ho an'ny Madagasikara. Tsy hoe metraka hetra vaovao akory, fa maka izay tokony nampijirina tamin'ny kitapom-bola-panjakana hatramin'izay. Fa mbola matoky ihany izahay fa afaka manome vokatra tsaratsara kokoa noho io ny firenena. C'est pas du tout optimiste de prévoir que le pays peut beaucoup mieux faire. Raha ny tatitry ny manam-pahaizana avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena hatrany, ilaina mafisina ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanatsarana ny fitantanam-panjakana. Tokony ahena ihany koa ny fandaniam-bola ataon'ny fanjakana tsy ahitana vokatra. Tsy maintsy andraisana fepetra araka izany ny orinasam-panjakana mandray famatsiana tahaka ny JIRAMA sy ny ary Madagasikara. Isany hoe problème ngeza be izay andriantsika amin'ny fotoana izao mikasika ny JIRAMA satria efa hitanareo ihany ilay chiffre monsieur reny ny BDP tokoa raha oharina amin'ny budget ministère sasany ny subvention ataontsika amin'ny JIRAMA tamin'ny taona araka ny fantanareo dia teo amin'ny 300 milliards d'ariary teo dia tamin'ny fito amin'ity zany raha ny mijery budgetsika dia prévu amin'ny 240 milliards d'ariary eo. Dia fandresako anareo mihenoheno hoe tsy zaka ny toe-bola-panjakana aho izany subvention izabe atao amin'ny JIRAMA zany. Dia misy moa zany ireo mesure maro samihafa izay mety ho raisina mahakasika an'izay. Mikasika amin'ny banky FIB ny Madagasikara, ilaina fanavaozana ny fahaleovantena ny rafitra io manoloana ny fampiasana ny vola-panjakana. Tokony hena hatramin'ny 5 isanjato ny vola azon'ny banky omena ny fanjakana FIB raha toka 10 isanjato izany ankehitriny. Hatreto aloha izany na misy aza ny filazana fa firenena manana ny fahefana ivelatra ara-toekareny Madagasikara. Mbola saron'ny kolikoly sy ny tsy visian'ny mangarahara amin'ny fitantanana ny vola-panjakana ny fampandrosoana. Mbola mamerina hatrany ny fepetra takiny ny mpamatsy vola iraisam-pirenena tahaka ny tahirim-bola iraisam-pirenena mialoha ny rosoana amin'ny fanomezana famatsim-bola. Efa andalana ny famolavolana amin'ny programa hanomezana ny FEC na ny Fonds élargi de crédit. Ny faran'ny volana Mey izao indray no ho avy eto an-toerana ireto ireto anao ny tombana manaraka. Fa amin'ny firenena misy enina amby 500 nanaovan'ny firenena mikambana fampitahana dia firenena isan'ireo mampalahelo indrindra i Madagasikara nanomboka ny taona 13 hatramin'ny taona 15 laharana fa 770 no misy azy sehatra maromaro moa no nanaovana izay fampitahana izay ary namoahana ny valiny ka isan'izany ny arikarenina FAOB fahasalamana ny taham-pahavelomana sy ny resaka kolikoly Michela Ranartsaonina. Namoaka ny valin'ny fampitahana ireo firenena maneran-tany sambatra sy mampalahelo indrindra ny firenena mikambana ny alarobia teo. Sehatra maro tahaka ny arikarenina FAOB ny fahafahana mahazo fitsaboana, ny fananana asa mahavelona, ny fahafahana eo amin'ny lafiny politika ary ny kolikoly eo anivon'ny gouvernemanta no nanaovana ny fanadihadiana ary firenena 950 no nanaovana fanadihadiana ka isan'izany i Madagasikara. Laharana fa 770 no misy any Madagasikara izany hoe isan'ireo firenena 10 farak'izay mampalahelo indrindra i Madagasikara. Raha tsy ahivina ny antota anisan'ny voaka farany ny taona 2012 firenena manana arikarenina FAOB ambany indrindra i Madagasikara $700 faingo $450 isan'olona. Laharana fahatelo amin'ny 30 amin'ny 100 amin'ny firenena 470 ahitana kolikoly betsaka indrindra
tsy ampy ihany koa ny mpitsabo izany hoe tsy mahazo fitsaboana antsakany sy andavany ny mponina. Raha toa ka mpitsabo miisa 7 no tokony isahana izany, santonany ihany ireo amin'ny fepetra notakiany ny fanadihadiana nataony firenena mikambana, tsy mahagaga araka izany mahafirenena isany mampalahelo indrindra ny Madagasikara. Hitany marika kosa no eo amin'ny laharana voalohany izany hoe firenena sambatra indrindra, Suisse no eo amin'ny laharana faharoa, ary Islande no eo amin'ny laharana fahatelo, Burundi kosa no eo amin'ny laharana fahaenina amin'ny 50 izany hoe firenena mampalahelo indrindra maneran-tany. Fa tsy mifidy vanim-potoana firintsony ankehitriny ny fotoana fanorenana trano. Manakaiky ny mpanjifa trano ny toeram-pivarotana kojakoja fanamboarana ny trano, tsy mijanona amin'ny toerana voatokana izay efa fantatra mahazatra intsony. Iray amin'ireny ity toerana izay nanaovany namana Lili Rabiata fanadihadiana ity. Toeram-pivarotana kojakoja amin'ny fanamboarana trano ity toerana iray ity. Eto, ankoatra ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny fanamboarana trano, ny safidy ny varotra simenitra Holcim izy noho ny fatokisany kalitaon'ity vokatra ity. Sokatra ho an'ny rehetra ny point de vente lova eto amin'ny Mozole. Mahatonga anay iara-iasa amin'ny Holcim izay ny fangatahany ny vahoaka malagasy zany sady avita toerana ihany koa zany ny manao an'le avy eto amin'ny toerana zany le manao an'le ciment zay zany mivara point de vente na lova zany eto de orombato de lova de mando. Singiray tsy afa-miala amin'ny fanamboarana trano ny simenitra. Ny Holcim Madagasikara no an'ny orinasa malagasy tokana mamokatra izany eto amintsika. Nandritra ny 15 taona ny orenany dia nitana mandrakariva ny fanambina petrany manorina mba haharitra ny orinasa tamin'ny famokarany ireo karazana simenitra izay manana ny kalitao avo lenta sy manara-penitra. Manana safidy tokoa ny mpanjifa noho ireo karazana vokatra izay mamaly ny etaeta sy ny filan'izy ireo arakaraka ny asa atao. Manamafy ny fatokisan'ny mpanjifa vokatra vita malagasy ny traikefa sy ny fahaiza-manao ananan'ny orinasa Holcim Madagasikara. Afamavahoafa kosa indray dia mbola ambany ny fahefa-mividin'ny malagasy amin'ny fanjifana any angovo azo avaozina vahaolana maharitra nefa ny fampiasana azy ity ka miankina amin'ny kalitaon'ny vokatra no mahalafo azy ary misy ihany koa ny karazany maro sy amin'ny habeny samihafa ny ora-manitra no manao ny fanadihadiana. Anisan'ny sakana lehibe manoloana ny fampiasana ny angovo azo avaozina ny vidiny, izay tsy takatry ny sarimabem-bahoaka. Vahaolana iray maharitra ikajiana ny tontolo iainana ny fampiasana ny angovo azo avaozina izay, iarana amin'ny fahatapahan-jiro matetika iainana hatramin'izao. Tombony lehibe ho an'ny fampiasana ny angovo azo avaozina ihany koa ny resaka fitsitsiana na ara-bola na ara-pitaovana ary manamora ny fiainana andavanandro ny fampiasana azy. Androany no naseho tamin'ireo mpianatra teny amin'ny lycée Andrinampoinimerina eny Sabotsynamena ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny angovo azo avaozina izay, toy ny fataperam-tsitsy miaraka amin'ny arana fandrehitra, ny panneau solaire sy ny maro hafa. Nisy ihany koa ny fanentanana ireo mpianatra hitandro ny tontolo iainana hatrany. Nahaliana ny mpianatra ny fanehoana ny zavatra azo atao amin'ny alalan'ny angovo azo avaozina ary mandrisika azy ireo hikaroka sy handroso amin'ny fianarana izany. Zavatsy hitandrahoana aloha tena mahaliana tsara mihitsy. Fatana mitsitsy le parabole solaire naovana savony vita amin'ny zatrofa. Bitao fahalalana momba ny resaka angovo, ny angovo menaka azy. Mahafinaritra sady mampivelatra ny saina indrindra amin'izao fotoana izao. Pentompoko ny fitsitsiana amin'ny araky ny herinaratra sy ny tena nahaliana tsara mihitsy satria mety hiketrehana zavatra hafa any, mety hanaovana zavatra hafa. Ho an'ny mpandraraha misehatra sy mamokatra ny angovo azo avaozina, olana iray ny fahavitsian'ny mpanjifa no ny halafosan'ny vokatra. Na izany aza, efa hita taratra ho maro ihany koa ireo malagasy no liana sy te hampiasa ny vokatra. Tombatombana ny mety hampiena ny vidin'ny vokatra rehefa mihamaro ny olona mitady sy manjifa izany. Ino indray zany taloha izy misy tokotra ny fantafosana azy satria ny akora sy ny rehetra miaingana iny tsy moramora nazavana azy satria reny module reny izy ohatra misy sela maromaro mipetraka amin'ny ao izay miainga amin'ny alalany atao hoe fasika ny tondrana ny lisy fa fikirojana ny fasika io zany no azahoana an'le silisy dia iny mandray ny tara-pahazavana dia manodina azy ho lasa herinaratra
ka eo no mipetraka zany le hoe zao mety hoe ho sara an'izay zavatra zay fa arakaraky ny mabe mpitady zany a mampiaina koa ny zavatra io. Tafita ny afatra ho an'ireo mpianatra eny anivon'ny lycée ary maro ny lesona azo nitsoahana tamin'ny alalan'ny fampahafantarana natao androany. Tombo manokana ho azy ireo ny fahafanana indray anjara tamin'ny fifananana fahalalana ankapobeny mikasika ny angovo hazavozina eto Madagasikara. Lafiny sosialy izay hatrany dia tsy fantatra intsony ny fampiasana ny lalana eny amin'ny faritra Analamahitsy izay andalovan'ny zotra 320 mampitohy Anambatobe sy Analamahitsy iny raha toa ka lalana double sens ny lalana hatramin'izay dia miovaova ary mivadika ho sens unique indray izany. Ho an'ny mpampiasa ny lalana mivezivezy eny an-toerana dia mampiakatra ny fahatsiantoka ny fisian'ny fitohanana vokatry ny tsy fisokafan'ny lalana. Lili Rabiata. Double sens ity lalana mampitohy any Ambatobe sy Analamahitsy ity hatramin'izay. Voatery mihodina ny mpampiasa lalana rehefa tsy misokatra ny lalana ary miova ho sens unique. Tsy fantatra mazava nefa io fotoana maha sens unique ny lalana io. Miteraka fitohanana fifamoivoizana io fiovana amin'ny lalana io ankoatra ny fatiantoka ho an'ny mpitatitra. Tamin'ny larobilisika dia ny lalana zao le ato. Zay ngamba. Kanana san. Dia zany sens unique. Taloha makany daholo. Izany lasa tsy double sens intsony ity a fa le hitanao zany amin'ny eto tery dia ity koa zany natao sens unique satria tery le lalana eto a dia mihodina makary zany ny tômôbila izy hiditra ato. Dia ity zany a natao sens unique koa ity a dia ery ambony ery a dia mivily makaty indray a raha ho an'ny Analamahitsy makany. Nanomboka ny volana septambra tamin'ny taondasa no niovaova ny fepetra amin'ny feno lalana eny Analamahitsy io. Fitohanana fifamoivoizana eny amin'ny faritra manodidina sekoly no niatombohan'ity fepetra ity. Fitohanana isa maraina tamin'ny faritra Analamahitsy no nateraka izany. Fa niemitra ny 15 ny volana aprily ho avy izao kosa etsakilan'izay ny fitsarana ny fa Andriamanarivo ilay mpanao gazety voaroroy tamin'ilay rarakidina pinina tany Tomasina ny tsy fampin'ny profy ao an-tanana moa no nahatonga izany fa nadiadina. Fiamorana fanindroany niemitra ny 15 aprily ho avy izao ny fitsarana ny fa Andriamanarivo mpanao gazety. Ny fanampiana sy fanangonana profy no anton'ity fiamorana ity. Amin'izao fotoana izao zany a ny fikarohana profy mbola mitohy ho anay. Izay moa zany ny antony fantenen'ny président ao dia raha nagatahany mpiaro anay teo. Le izy moa tsy teto Madagasikara le zavatra nitranga izay nivoaka anay. Dika ny procédure dia misy fotoana tsy maintsy mandany fotoana kokoa zany fikarohana izay zavatra izay. Ny antso ny firaisankina ny mpanao gazety kosa ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety manoloana ny fanohitohina ny asa fanaovana gazety toy izao. Etsakilan'izay nampitandrina ihany koa izy manoloana ny fisandohana ny asa fanaovana gazety izay miha mahazo bahana tatoato. Ay, be dia be tatoato ny feo reko a fa misy olona misandoka ny mpanao gazety mandehandeha ihany. Manentana antsika mpanao gazety eny mpanao mpitrandraka vaovao eny Tanimboanjo eny a mba tatitra aty amin'ny olavitry ny mpanao gazety raha mahita tranga ohatran'izany. Ary rehefa misy olona voatohitohy ny vaovao antsika dia tsy maintsy mitranga foana zany ary matetika ny anenjaina mpanao gazety aty amin'ny fisarana dia na noho ny falalam-baraka na noho lazaina fa manely vaovao sy maro. Betsaka ny olona tsy faly raha mivoaka ny marina sy ny vaovao marina. Manelingely olona foana zany sika matetika. Na izany aza, nanome hafatra ny mpanao gazety ihany koa ny filohan'ny olavitra mba hanaja ny etika sy ny deontologia manoloana ny firoboroboan'ny asa fanaovana gazety amin'izao fotoana izao. Raha tsy ahivina, ny ray aman-dren'ilay zaza voatazona ankeriny tany Tomasina no nitory ity mpanao gazety ity. Arahiny be sy ny maro akaiky io raharaha io satria liana tanteraka amin'ny fivoahan'ny marina ny tsirairay. Fa vehivavy roa nilaza ho mpiasan'ny BMH no saika niaran'ny fitsaram-bahoaka teo Andotapenaka io arivo io. Nakavola tamin'ny mpivarotra izy ireo ary nilaza fa tsy hampiakatra ny raharahany amin'ny tompon'andraikitra raha toa ka manome kely. Tsikaritra ireo mpivarotra ny fihetsika hafahafa izay nataon'izy ireo ka nahatonga azy ireo anontany ny fahazon-dalana ahafahan'izy ireo manao izany. Tsy nazava nefa ny taratasy ny baditra tany amin'izy ireo ka nahatonga ny mponina hitrotra ny entana avy hatrany tany amin'ny fokotany izy roa vavy ireo ka teo anivon'ny fokotany no niantso mpitandro ny filaminana. Arahantsika ny fanampanazavana. Teo tamin'ny telo sasany teo dia nisy olona maromaro nitondra olona anankiroa tato aminay hoe sandoka. Dia izay moa mahafokotany dia nampidirina tato ambony satria efa miromobe ilay olona mba hirovanay sao dia vononin'olo izy na ohatran'izany. Tonga teto aminay izy dia ny fokotany tonga dia nisava ny
batsy momba anazy tena tsy nyordre de mission de nampiseho le batsy teto aminay zanako izy miravavy zany samy mitondra batsy daholo de rehefa natao fanadidina teo a natsona ny tany ambony tany a de hoe mpanetana no asany zany fa tsy mpiandehany mitsena satria tany mitsena maty izy ireo tany ambara izy ireo na de nisy name vola anazy ny tany ambara nangala ny vola misy namera iala de misy namety mirivo de totaly vola hitanay teo a de mirivo sy roa alina satria tonga teo ny olona anankitelo ny tompon'izay vola zay de amapitanokotamoa irovanay a anazy sy ny ainy a de tsy maintsy miatopitano filamina zay de ny boribory tamy fafito zany netsonay teto de nakazy de lasany any izy zany zao andrasana treto ny valiny izay fanadiadiana nataon'ny mpitandron'ny filaminana izay na anamarina na andiso na piasa ny BMH tokoa izy rovavy ireo na tsy lafa mavaofa kosa indray dia nanao nanatanteraka fanampinana ny mpiray tanindrazana tamin'ny alalan'ny fanomezan-drano Maimaimpoana ny groupe Filatex izay moa nohetsika fanomezan-drano tanterahan'ny orinasa ity teo anoloan'ny lapan'ny tanàna Analakely fanavotana mpiray tanindrazana mila rà izay nanatona ny CNTS na ny Centre National de Transfusion Sanguine ao Andravoahangy Andrenavalona no antony nanatanterahan'izany. Mikael Ramarla. Fitiavana ny tanindrazana sy fitiavana ny mpiarabelona ny tena nahasiarika ireo tonga nanome rà tetsy Analakely androany fanomezana aina ho an'ny hafa ny manome rà fanampinana ny hôpitaly ampiasa azy koa ho an'ny sasany ny fieritreretana hoe mahavonjy olona ny tena manandanja ho an'ny ankamaroany ny fanazavany ny mpanome rà. Ohatrany hoe te hanavitra olona fotsiny dia manome rà satria misy olona tsy ampy be amin'ny hôpitaly. Tsisy naporisika fa za fotsiny ihany te hanao. Ny afatra apetraka zany dia mbo manentana ny rehetrarehetra mbo samy hanome rà daholo satria ilainy marary le rà. Le manome rà zany manome aina sady fahasalamana ho an'ny vatana koa le izy. Dia hatramin'izao efa 3-5 taona zao manome rà isaky telo. Maimaimpoana ny fanomezana rà etsika izay karakarain'ny groupe Filatex misy fepetra maro kosa ny fanomezana izany raha ny fanazavan'ny mpitsabo ary tafiditra ao amin'izany ny tokony hafantarana ny mombamomba nyilay mpanome rà. Tsy misy mahasolony rà antony ray goavana izany nanaovana ny etsika ankoatra ny fahasarotana amin'ny fitadiavana ny sokajin-drà O, B-, AB- ary ny A-. Ny zavatra natao androany zany dia fanangonana rà izay mikarakaran'ny Filatex miaraka amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona zany hoe ny ao amin'ny Centre National de Transfusion Sanguine. Misy quantité tokoa ny rà omena izy zany hoe raha ohatra ka eo amin'ny 50 kilao ka hatramin'ny 80 kilao dia 50 sy 800 mililitra ary raha ohatra ka eo amin'ny 80 kilao ka hatramin'ny 70 kilao dia 700 mililitra no mena raha mihoatra ny 70 kilao dia 50 sy 700 mililitra no mena. Tsy tokony ny andro natokana ny fanomezan-drano fanaovana izany raha ny fanazavan'ny mpikarakara-ny hetsika raha ny fanadiadiana natao ny taona 2014 dia 4 alina sy 2 hetsy ny kitapon-drano ilaina tsy ampy izany ankehitriny ka antony nanaovana ny hetsika fanomezan-drà Maimaimpoana. Sehatry ny kolotsaina kosa indray dia tsy ampy ny fampahafantarana ny vahoaka malagasy ny mahazava-dehibe ny fananana vakoka iraisam-pirenena sy ny fitsipika amin'ny fehizany isan'izany ny rovana Ambohimanga sy ny manodidina izay feheziny lalàna mifeny mahavakoka iraisam-pirenena azy tsy fantatry ny teratany hatreto ny tombotsoa izay tokony ho azony ao anatin'izany 20 isan-jato isa-taona ny tamberim-bidy miditra amin'ny kitapom-bola ho an'ny komina Ambohimanga arao ny fanadiadiana. Toerana isan'ny manan-tantara eto Madagasikara ny tanàna Ambohimanga Rova izay isan'ny vakoka iraisam-pirenena ary mbola miaina ankehitriny noho ireo kolotsaina malagasy tazanao. Isan'ny lalàna mifehy vakoka iraisam-pirenena na ny patrimoine mondial ny tsy fanovana endrika azy ohatra amin'izany tsy azo ovaina ny endriky ny trano, ny loko, ny fitaovana nampiasaina teo aloha. Ireo ihany no tokony ampiasaina raha mikasa ny hanao fanorenana eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Noho ny tsy fahafantarana ny lanjan'izany anefa dia fibidoana ny fananana no andraisan'ny mponina eny an-toerana izany. Ataoko ho hitan'izay lemera angamba ny amova ny fandava-kely eto fa Ambohimanga angamba ny farany tsy mandoheta indrindra noho ny mininy. Io any fampahafantarana Ambohimanga fa hoe tsy hanazy tsony ty tany Ambohimanga ty satria ny Oscar efa mandidy azy fa raha ny sitraponay to dia io Oscar io tsy soanay io
fa fanalefahana anay fanaovana tsindriazorenanay tamin'ny dadabenay tsy mahazo mitsofoka azy zay niteny tamin'ny arabetsivoza hoe raha vaka voankazo mangasianao ve zay mba ahoana hiakatra ao tsy azonareo atao raha tsy miantoka makapiasan-drovinareo hiabinanareo any. Ilana fifampiresahana kosa ny zava-drehetra hoy ny ben'ny tanàna Ambohimanga. Tsy zay nangataka ho patrimoine mondial de l'UNESCO. Raha tiatsika niaro ny vohitra Ambohimanga zay ny fanjakana nanao sinifa tsy nivoaka n'Ambohimanga. Resaolo le olana Ambohimanga dia avy eo anjaratsika rehetra miaraka azy. Raha tsy voavary ny olan'ny olona alohantsika tsiditra amin'izay. Namaly zany ny teo anivon'ny CSS na ny komisiona siantifika ampanaramaso izay nampafantatra ny tahirikevitra mamaritra ny tokony atao. Lalàna efa mipetraka izany raha ny fanazavana azo ary ny komina no tompony fanapahan-kevitra farany amin'ny fanorenana any an-toerana. Izy ny komina ihany no manana fahefana hanapa-kevitra. Raha misy trano miorina ao anatin'ny zone classée dia izy no manapa-kevitra no matohy tafahorina. Fa misy kosa nefa ny zavatra ny marina dia hoe misy tsy mandalo zany aminay lalana iverina satria zay no hoe sata mampiavaka an'ity vohitra Ambohimanga ity ny fananany ny sata arem-bakoka iraisan'ny zao tontolo izao anazy. Misy fepetra hoy aho, misy fepetra tsy maintsy arahantsika. Ny fepetrany tsy ny Oscar reo loha azavaina tsy ny Oscar no mamorona fepetra fa fepetra ao anatin'ny lalàna mifehy ny tany sy ny fanjakana eto. Nanome toky ireo mponina eny amin'ny manodidina izay manana tany sy fasana eny an-toerana kosa ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny kolontsaina sy ny asa tanana manoloana ny fanahiana izy ireo fa tsy ho lasan'ny olona na ho lasan'ny fanjakana ny fananana izy ireo. Raha toka misy miteny aminareo hoe taninareo ity ka misy milaza hoe tsy anareo dia mba lazao ihany izay ny ministera satria mahanahirana hoe miteny izany. Rehefa taninareo dia taninareo azo zanakareo sy ny zafikerinareo fa tsy azo fanjakana zany ary tsy any UNESCO zany koa fa alao azavatsara le resaka fa manahirana zavatra izany anareo dia anareo. Ny taona 2024 roapolo isanjato ny volaniditra tamin'ny fizahan-tany na Tamberimbidy izay nitentana 920 tapitrisa ariary no niditra tamin'ny komina Ambohimanga. Raha tsy ahivina, ny taona 2024 no nanaovana soni ny fankatoavana ny rovana Ambohimanga ho vakoka iraisam-pirenena na patrimoine mondial. Isan'ny nangatahina ho atao vakoka iraisam-pirenena ihany koa ny rovany Manjakamiadana saingy ny tao Ambohimanga ihany no nekena noho izy mirakitra ireo fomba sy kolontsaina tena malagasy ary mbola misy mandraka ankehitriny. Manana anjara ndraikitra amin'ny fampahafantarana ny vahoaka ny fanjakana ary manome azy ireo izay tombontsoa tokony hositrahany amin'izany. Resaka avy any ivelany kosa indray any Afrika Atsimo, teo anoloana ny parlemanta nandany resaka mandeha momba azy sy ny fianakaviana indiana Gupta i Jacob Zuma. Voalaza fa ity fianakaviana ity izay mpanan-karembe sy akaiky ny filoha no misafidy ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta any an-toerana. France 24. Iza no manana fahefana ny Afrika Atsimo. Izay no fantaniana mipetraka raha mivoaka ny resaka mandeha momba ny Jacob Zuma sy ny fianakaviana indiana Gupta. Voalaza ny ministry ny fitantanam-bola ny alarobia lasa teo fa ny Gupta no nanolotra azy ny toerana amina ministra azy izay. Ny tomba hatrany ny tsao mahakasika ny famatsim-bola azon'ny filoha Zuma avy amin'ny fianakaviana Gupta izay. Namaly izany manoloana n'ireo mpanohitra Jacob Zuma omaly ary nilaza fa tsy misy idira ny momba izany ary nanamafy ity farany fa ny toerana hafa no natolony tamin'ny ministra Jonas tamin'izany. Ankilany nanamafy ny antoko mpanohitra fa samy ministry ny fianakaviana Gupta ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta any Afrika Atsimo izay. Leo ny kolokolo manjaka ny toerana ny mpono Afrika Atsimo sy midera ny fahasahin'ny ministra Jonas milaza ny marina na samy mpikambana ao amin'ny antoko ANC aza izy ireo. Ny mpikambana ao amin'ny ANC izay manambara fa tokony nisy ny fandraisana andraikitra manoloana izany. Telo taona lasa izay efa nampisy resabeta ny toerana ny fianakaviana Gupta. Voalaza fa nampiasa ny serana piaramidina natokana ho an'ireo filoham-panjakana tamin'izany ny fianakaviana Gupta ka niteraka resabe. Mialohan'ny anakatonana ny pejin'ny fampahalalam-baovao dia indro atsidika aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity anio ity. Vao hitsakitsaka ny zo fototra maha olom-pirenena hifidy, vao hososy ihany koa ny demokrasia ary tsy afaka hifidy intsony ny olom-pirenena mivalina hatreo ny fitsinjaram-pahefana saingy mahazo vahana kosa ny didy jadony. Ireo rafitinina nefa nehonkevitry ny sefafi manoloana ny tolo-dalàna mikasika ny fokotany sy ny komina.
Maro kosa ny ezaka tokony ataon'ny mpitondra hampitomboana ny fampidiram-bola ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana araka ny tatitry ny tahirim-bola iraisam-pirenena ilana fanatsarana ny rafitra mifehy ny banky foibe ny Madagasikara. Fa amin'ny firenena misa 450 nanaovan'ny firenena mikambana ny fampitahana dia firenena isan'ireo mampalahelo indrindra i Madagasikara nanomboka ny taona 2012 hatramin'ny taona 2012 ary eo amin'ny laharana fa 770 moa no misy azy miemotra amin'ny fa 5 ny volana aprily kosa ny valim-pitsarana ny Fahandriamanarivo ny tsy fampin'ny pirofo moa no antony ampiamorana izany. Andray fepetra manoloana izany ny fisian'ireo mpanao gazety Sandoka ny filohan'ny holavitry ny mpanao gazety ranonambarany androany. Izay koa tompoko lasy tompoko vavy no entina manakatona izao fampahalalam-baovao izao ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna nanolotra anao teo ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Socavitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.